Salama daholo mialatsiny fa mbola sady misakafo dia anao an'ity direct aty mbola ato amin'ny toerana fisakafoanana zany dia somary misy bruit na olona maromaro no mety hoeninareo fa mangavo mba raha ohatra ka heninareo mazava tsara ny feoko dia mba teneno hoe heny mazava tsara raha tsy heny mazava le izy dia teneno koa hoe ambany loatra na ohatra zany mazava tsara ve ny feo azafady raha zao volume zao ny ataoko ya miteny kely aho zany misy sujet anankiroa ho resahako amin'izao ankatoko an'le fanendrenan'ny premier ministre zao zany dia be da be ny manao micmac momba an'le hoe fanendrenan'ny PM rehefa nataoko ny fanadihadiana dia misy olona matahotra mafy hoe ho lasa PM ny vice premier ministre teo aloha anankiray tsy autonomique ny anarany kanjo rehefa nataoko ny recoupement dia le adversaire ihany zany mamorona le tsao comme quoi hoe napetraka ny candidat napetraka ny filoha frantsay Emmanuel Macron hono io candidat vice PM io dia tsy maintsy io no tendrena voalohany tsy misy an'izany aloha zany mafisiko nareo tsy misy an'izany satria omaly nomaly zahay niona tamin'ny autorité française taty à Paris fa tsy misy mihitsy zany hoe tsabaka amin'ny fanendrena premier ministre ny frantsay raha misy olona tiany zareo kokoa dia manao clin d'œil ny azony atao indirect na par l'intermédiaire d'une personne interposée no ampitany ny hafatra dia iny olona iny no mampitan'le hafatra misy indisy anefa afantarana fa hoe marina le hafatra na diso zareo ihany no manomeny indisy fa nitiako lazaina anareo dia rehefa nataoko ny recoupement dia le candidat le olona manaparitaka an'io tsao ihany no matahotra mafy amin'ilay vice PM sao izy ny anao PM nefa le vice PM mbarako anareo fa tsy intéressé anao PM mihitsy vice PM teo aloha izy fa tsy intéressé izy anao PM zay aloha teniko anareo
spéculation daholo ny rehetra dia io olona matahotra io zany mandefa hoe zao ony dia mandefa am'izay ny branche ny rehetrarehetra hoe ohatra zao ony de miverimberina le affirmation gratuite dia lasa mirorosaina olo mitady ino tokoa ny sarambabem-bahoaka fa niteneniko anareo zany tsy marina izany tsisy candidat ny frantsay zany hoe ho atao PM miangaviko amin'ny candidat zay tanao teanao PM zany de hoe arao ny procédure dia avelao ny mpanapa-kevitra am'izany anana ny safidy malalaka fa aza teriterena amin'ny alalan'ny fanaovana menace isan-karazany hoe raha tsy ity de zao raha tsy ity de zao efa fanovana ny zavatra ho ataotsika raha fanovana ny ataotsika de mila miova hatramin'ny pratika politika zany fa tsy mbola amerina n'le teo aloha ihany no averina indray mandeha hoe manao trafic d'influence ny sasany misy milaza hoe raha ohatra zao de mety io zao ny fandehany manao menace partout ka ajanony ny fanaovana trafic d'influence sy ny fanaovana menace fa apetrao ny candidature anareo rehefa teanao PM dia alao ny procédure andeha normal dia ny mpanapa-kevitra manapa-kevitra arakaraka ny eritreretiny fa hoe afahany mampandroso ny raha-pirenena mazava izay angamba mazava tsara izay fa le resaka faneriterena na resaka pression amin'ny alalany hoe izahay ny candidat ny zao hoe zay ny candidat ny FFKM zay ny candidat ny communauté internationale efa anovo sika zao isika rehetra ny miaraka anovan'ny Madagasikara fa tsy ny FFKM irery na ny communauté internationale irery donc tsy hoe rehefa tenen'ny communauté internationale raha miteny an'izany communauté internationale de hoe iny zany ny karazany tenin'Andriamanitra ka tsy maintsy hoarahana misy zavatra azo edina hevitra foana ninona tenen'ny olona anankiray zay ny ampitako amitsika ny makasika ny momba ny décision ny Union africaine ankehitriny zany dia nahazo ny information exacte fa mijabaka ny Union africaine inona nampijabaka azy izy nanao an'iny condamnation iny raha ny procédure tokony ho izy zany de tokony ny SADC aloha no manao condamnation zay vao manao ny Union africaine zay vao manao ny Nations Unies fa ry zareo tonga dia nanao ny Union africaine nefa jeresika ny SADC fa hatram'izao mbola tsy manao condamnation na ny communiqué ny SADC raha tsy milaza fa hoe anao fanelanelanana tsy zay mihitsy ny vocabulaire resahana eo satria tsy raha iny procédure eto kosa zany de tesaraka ansaisika fa iny zavatra mitenen'ny président ny HCC omaly iny de tena mazava ary tena manambara fa nanaraka ny ordre constitutionnel ny fametrahana ny colonel Randrianirina Mikael ho filoha mazava tsara iny tsy edikevitra la preuve tonga daholo reo ambassadeur be da be reo tsy tonga tao ny ambassadeur be da be raha ohatra ka nieritreretina fa hoe anticonstitutionnel changement anticonstitutionnel iny zay zany nampijabaka ny Union africaine satria zao ny antony tany amin'ny kahany Burkina Faso kahany Mali kahany Niger zany hoe ny 3 pays de l'AES dia ny CEDEAO aloha nanao communiqué ny condamné zay vao afaka ny condamné ny Union africaine fa ity tonga de Union africaine zany no nanao ka za matahotra corrompu reto ny amolona ao amin'ny Union africaine reto be da be ny corrompu ao satria lasa manao 2 poids 2 mesures zareo zany ary amin'ny pays de la CEDEAO izy dia nandray niandry ny décision CEDEAO zay vao ny condamné fa taty Madagasikara izy
tsy nandrasa ny décision Sadek fa tonga de mikondane izy. Zay zany ilazako anareo hoe satria le zalahy mitondra ny ao amin'ny Union africaine amin'izao fotoana zao dia olona any amin'ny pays de la CEDEAO. Zay mahatonga an'izany. Zany mbola manamarika ny erreur nataon'ny Rajoel. Raha tahaka zao Rajoel zany ka nivalide ny candidature ny Rajaonarimampianina tamin'ny Union africaine iny dia tsy ohatran'izao misy ny kanisy. Fa tellement mauvais Rajoel. Tena ratsy saina le bandy dia ny bloqué ny candidature ny Rajaonarimampianina dia jereo io ny zavatra misy. Izy ihany ny fiterana, izy daholo ny fiterana zavatra nataony rehetra misika miteny zao. Ka isika zany mila mandray an-tanana no avitsika isika vahoaka malagasy. Zareo ny any Burkina Faso zao zareo mitady ny fomba rehetra hoe amerenana ny membre-ny AES fa zareo tsy mety miverina intsony. Satria Burkina Faso nandray décision hoe zahay no amokatra ny besoin ho anay, ny sakafo, ny lamba, ny trano, ny tout ny besoin fondamental du triangle de Maslow dia nandray fanapahan-kevitra i président Ibrahim Traoré fa hovokariny sur place daholo zany. Isika afaka manao zavatra ohatran'izany fa ny reto mafia mbloqué ny fampandrosoan'ny Madagasikara reto ny somaisy neutraliser antsika mba ahafahan'ny tompon'andraikitra, ahafahan'ny filoha sy ny gouvernemanta mandray fanapahan-kevitra tsy miankin-doha amin'ireo mafia reo tsony. Taloha ny fanapahan-kevitra rehetra zay atao rehetra dia tsy maintsy miankin-doha, tsy maintsy manontany ny avian'ny Mamirabatomanga. Dia indrampo ny resaka ny Rosy ao zay hoe tsy hoe niala Rajoel, niala Mamirabatomanga dia ametraka Mamirabatomanga vaovao indray. Raha izay kosa ny zavatra misy dia mbola leonay miverina manao exil indray mandeha fa mbola hiady zahay zany. Raha ohatra ka mbola merina zavatra nataon'ny Rabatomanga reny. Raha misy olona mieritratra merina an'ireny dia aleonay manao exil. Dia petahana ila taty koa nareo. Mazava tsara ng'am'izay. Fa tsy zany mihitsy ny zavatra tokony mapetraka atsika Madagasikara fa isika mirehetra tsy misy exclusion zany fa zay manana bonne initiative tena mpandroso marina, tena anovana zany pratika marina dia raisina tanandroa. Tsisy fanilikilina ankoatran'le olona zay nanao tsy mety hoe nanao nanana problème teo amin'ny fitantanana izy zay tsy maintsy ho tratra reny olona reny satria hoisy ny fanadihadiana lalina makasika ny fitantanana. Ka tsy maintsy ho hita zany hoe iza ny nanao fopla teo, nanao fokasy teo dia reny zany tonga dia ary mandefa afatra dia zao le olona nanao corruption à grande échelle atao Madagasikara reny dia omena fepotona izy hamerenany mialatra nataony ny zavatra azony tamin'ny alatra averenao amin'ny kitapo-mbola-panjakana fa raha tsy zany dia hoenjena juste na iza ile fasanareo eto ambonin'ny tany tsy maintsy ho tratra foana ary ho ataon'ny fanjakana sediny fanananareo manaraka procédure atsika fa tsy hoe atao barofo zany ampanarana procédure tsara. Tsy misy tsony hoe baikibaikonany ao amin'ny Bianco, baikibaikonany ao amin'ny Samifina, baikibaikonany ao amin'ny Aray fa tena hoy système mapetraka mazava tsara ahafahana manara-maso ny fomba fiasan'ireny structure reny mba hiasa tsy miankin-doha amin'olona na hoe matahotra olona. Hiasa endefa maleo tena tanteraka tokoa izy zany. Mba ho bureau indépendant tokoa zareo fa tsy bureau indépendant nefa raha vao misy dossier mikasika olona tahorana dia classena sans suite. Fa le dossier ny olona manelingelina dia ino no napetraka. Zay nga mazavatra tiako ampitaina ka dia misaotra betsaka atsika zay nagnaraka an'izay direct live fifo zay dia miangavy atsika anaparitaka anazy
Sototo.